Afatra ho an'ny génération Z, ny colonel Michael, Baba Lily Clémence. Tonga ny fotoana fazy ataontsika hoe faharoa zany amin'ny tolona. Efa navita ny fazy voalohany aloha zany kanefa tsy mbola maty tanteraka ny voay fa tandremo. Fa mety hifototra amintsika mianakavy ny rambony. Ary efa noteneniko teto ny atao hoe adala matanjaka. Misy adala matanjaka betsaka ao. Ka ireo dia mafy amin'ny atao hoe manipulation sy ny laingalainga ary hoe à tout prix izy zany rehefa misy zany ny objectif izay tiany ho tratrarina, na iza no faty eo na nisakitsak'olona tapin-doha, tous les moyens sont bons amin'ny olona ohatran'ireny. Ka ohatran'ny anay moa zany amin'ny hoe amin'ny ho lafitry ny mpisabo zany rehefa misy ny adala matanjaka dia tonga dia fatorana, satria maro dia maro ny mpitsabo izay matin'ireo adala matanjaka ireo satria olona tsy azo resahana reo. Ary misy krizy izy, raha ohatra zany izy misy fotoana izy zany dia olona sahala amin'ny olona normal miresaka tsara. Fa ny tena tanjany zany dia ilay manipulation. Ka raha vao tsy mahafantatra azy zany sy tsy mahafantatra ny aretiny dia eo ianao vao vitapitaka eo foana ka efa nandritry ny 16 ans ve tompoko lahy sy tompoko vavy no hisakisahan'ireo adala matanjaka ireo. Dia izao ve anao vao hilavilefina? Eritrereto ry malagasy, fa satria ny frantsay no mampiasa an'ireo karazan'olon'ireo zany ho an'ny tombotsoany. Satria raha ny azy nge zavatra bien diagnostiqué tsara ny étape psychologique ny olona ataony mitondra eo sy ny compétence sy ny sisa fa ny anao no ametrahany n'importe qui. Eritrereto zany zavatra rehetrarehetra zany ka efa eo am-pelatananao ny fandresena amin'izao fotoana izao fa raha vao variana kely fotsiny ianao na miodina kely fotsiny ianao dia fa lavon'ny adala matanjaka. Inona moa no problème zany amin'izao fotoana izao? Dia ny hoe ny vola zany no miasa zany, ary io efa stratégien'ny mpanjanaka efa hatramin'izay mihitsy ny hoe abadona ny vahoaka izany dia amin'izay izy rehefa mahantra bado dia raha voarambesana vola zany izy dia n'importe quelle situation izy zany sy n'importe quelle condition dia mandray. Io zany tena hoe phénomène hatrany ambony mihitsy ka hatraty amin'ny vahoaka tsy mandady arina. Ka tena tratry ny addiction amin'ny resaka maro mihitsy zany ny population amin'izao fotoana izao. Addiction zany hoe fiakinan-doha amin'ny vola, fiakinan-doha amin'ny rongony, satria tena efa miparitaka nge ny rongony amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe resaka hany zany no ahitany fitadiavam-bolan'ny olona maromaro, satria rehefa ao anatin'ny fahatrana nge dia izay zavatra tsy pazana ndray olona dia tsy maintsy mirangorango izy. Ohatra ny olona noaie maty an-drano, raha vao tsy pazana zavatra izy dia tsy maintsy mirangorango mitady an'iny, mamikitra amin'iny zavatra tsy pazana azy iny. Ao ihany koa ny fiakinan-doha amin'ny resaka hoe fatahorana ny fahatrana. Matahotra mafy dia mafy ny fahatrana ny malagasy amin'izao fotoana izao. Fiakinan-doha amin'ny fifaninanana, ny amin'ny teo milliardaire samy teo millionnaire, samy te amirapiratra eo amin'ny fiarahamonina, manana villa tsara tarehy ry anina,
manana 4-4 nefa tsy fantatra marina hoe avy aiza ny source-n'ilay vola. Zany daholo zany dia fiakinan-doha izay hoe apetraky ny mpanjanaka izany mba hampisavorovoro sy tsy hananan'ilay tany mahantra ny personnalité an'izany. Tena tratra isika io fa mitandrema satria teo zany ny troupy-ny Andrajoelina sy ny fironkony nisitrika aloha izy. Mazava loatra fa ny Frantsay tsy hanaiky mihitsy ny fahareseny satria efa nalohan'ny Afrika ke izy preska ny tany ao Afrika efa nandrokany zany Frantsay zany. Madagasikara zany sisa no fanantenany. Mila mieritreritra ny antsika ry malagasy ka izao ady izao zany dia tena ady amin'ny firenena matanjaka izao ady mipetraka amin'izao fotoana izao. Ka ampiadiny zany ny malagasy amin'izao. Izany hoe ilay malagasy omeny tombotsoa zany no tiany hapetraka eo. Fa ilay malagasy mba miady zany ny hoe mba ho masy madidy amin'ny tanindrazany, ny malagasy izay hoe mifikitra amin'ny tanindrazany mba te hanana avenira tsaratsara kokoa ho an'ny tanindrazany zany io zany no ampiadiny amin'ilay olona izay tiany apetraka eo omeny tombotsoa. Mila fantatritsika daholo zany zavatra rehetra izany ka amin'izao fotoana izao zany no fotoana izay hoe mila tonga saina ny malagasy rehetra izany ny amin'ny hoe tokony io colonel Mikael io zany no tokony hotohanatsika malagasy rehetra tsy vaky volo izay tonga saina fa hoe malagasy izy izany dia tokony sitraka ny harena rehetra misy ao Madagasikara. Izay mahatsapan'izay zany hoe malagasy te hiala tao anatin'ny fahatrana mangetsokitsoka, malagasy te hiala tao anatin'ny fanadevozana. Io colonel Mikael io zany no tokony ho arovantsika rehetra izany izay hoe tonga saina amin'ny zavatra ohatran'izany. Satria mbola misy zany ilay hoe mifikitra mafy dia mafy amin'ny resaka fanjakazakana ao Madagasikara. Ka misy tanana matanjaka be zany ny tanan'ny Frantsay no ambadiky ireo olona ireo hananany an'io karazana fitokisantena io. Hoaiza nefa ianao? Hoaiza ianao? Tsy efa émission napetrako teto foana izany ny hoe aza mitoky amin'ny firenena matanjaka. Hoe ny firenena matanjaka zany no itokisanao na dia aniraka anao hamono ny vahoaka mitovy aminao, na dia aniraka anao hangeja ny vahoaka entinao. Izy anie tsy mirarahany zany tsy mirarahany zany izy fa ny tombotsoany ihany no katsahany. Ka rehefa mifoha zany ireo vahoaka no vonoina, no gejaina, natao tsinitsinina, no tsetsefina, napatraina, rehefa mifoha ange ireo dia ianao ihany izay nanao an'izay ange no ifiterany. Ireo vazaha ireo tsy afaka mihitsy hoe rehefa tena mirongatra ny vahoaka tsy afaka mihitsy izy ny hiaro anao. Ary ny mety zavatra mbola hitranga dia mbola ny fananana rehetra izay napetraka ao aty amin'ny Occident dia ho giazan'ireo vazaha ireo. Nefa ianareo niaraka nipetsapetsa teo. Efa nampasehivo koa nange izay zavatra izay hatramin'ny hoe namoako an'ity chaîne ity. Fa dia fanenjehana sy intimidation no natao ahy izany kanefa soa iombonana
ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka entina sy ny mpanao politika rehetra nge no hoe ny toriko teto zany a nanomezako karazana torohevitra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ialana zany amin'ny fangejan'ny Occident fa tsisy miaino fa de ilay tombontsoa kely nefa aiza zao ilay tombontsoa ilay zavatra nangalarinao ilay zavatra nasain'ny Occident nangalarinao hatramin'izay menasena izy amin'izao fotoana zao ny vahoaka iny efa nanomboka nandoro-trano iny ny vahoaka tsy amelan'io mihitsy fa tsy maintsy averinao daholo ny zavatra nangalarinao rehetra ka eo amin'ny pied du mur amin'izao fotoana izao zany a ny mpitondra mitsipatsipaka mialaina zany a izy amin'izao fotoana izao de io zany a no fara fialana aina io hoe mampisarasaraka ny vahoaka malagasy zany a ny mpitolona eo zany ho saratsarana omena vola de hivadika amin'ny tolona izay natao ny GNZ zany a efa saratsarana koa zany a efa tolorana vola koa zao zany ny afatra izay hoe apetrako amin'ny colonel Mikael manana fitokisantena fa satria rehefa tonga tamin'ny tanjona ohatran'izao zany ianao a dia efa tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe kategorian'ny grand zany grand personnage ka amin'izay fotoana izay ianao a de tokony maka olona tena hitokisana zany a manodidina anao ary olona manam-pahaizana maro dia maro mihitsy ny manam-pahaizana malagasy izay hoe afaka manoro hevitra anao a afaka hitokisanao a aza miditra loatra tsony amin'le fagoaikatitra dinosaure efa karapilo fa reny nge efa niazy efa ny hoe anangona faraparany zay no hoe ao anatin'ny sainy zany tsy izy rehetrarehetra aloha fa misy ihany a ny tena hitanao hoe tena tia tanindrazana amin'ny hoe fanitana nataony amin'ny zavatra fanehoan-kevitra ohatran'izay zany misy ihany zany a ny tena hitanao fa olona mba mikasaka an'izany hoe fampandrosoana any Madagasikara fahaleovantena tena izy zany maromaro reo no hitako zany amin'ny teny amin'ny internet reto alaivo ry Papa ry Clémence Lily ireo tena hitanao mihitsy hoe jeune izay mba te hitondra fivoarana ao Madagasikara ary mba te hanova ny fiainany satria génération Z zany nge tena le hoe tao anatin'ny hoe fahoriana tanteraka fahatrana tanteraka mihitsy ireo karazana jeune ireo ka de aleony maty namono tena teo amin'iny tolona iny toy izay hiaina hanohy hiaina ao anatin'ny fahatrana mangitsokitsoka izay ny ainany ireo zany aloha de tokony hoe tonga de fa raisina amin'ny hoe resaka raha ohatra misy ny fananganana ny gouvernemanta izany reny rily Eliara be vahiny reny nge de tena hitanao mihitsy hoe olona sincère mba te hampandroso an'izany Madagasikara izany fa hoe reny zany ny image ny olona amin'izao fotoana izao zany izay hoe mba mifikitra zany amin'izay hoe mahamalagasy azy zay sy ny hoe tena fampandrosoana maharitra izany maromaro reny ry Lazara Zafiarson reny olona rehetrarehetra reny zany sady olom-baovao olona madio raha hoe eo amin'ny resaka politika izany olona mba mieritreritra zany ny hoe tena hampandroso misy maromaro mbola misy maromaro moa zany tsy voatanisako eto zany ny hoe olona mba hitanao zany sady manam-pahaizana no hoe misy zany ny tena hoe lay finiavana izany mba hoe hampandroso an'i Madagasikara
Miaratsiny amin'izay tsy voatanisako eto moa zany fa misy maromaro ihany no mba hitako zany ao amin'ny internet fa olona hoe afaka tena mpandroso any Madagasikara. Ianareo génération Z aza manaiky pepoina ny amin'ny hoe ankizy kely reo ve de afaka hitondra firenena, aza manaiky pepoina amin'izany. Aza manaiky pepoina amin'izany fa ze mba afaka zany hoe ohatra efa mba nahavita fianarana na nanao science politique ohatran'izay zany de mba atolotrareo miditra ao amin'ny gouvernemanta de ianareo le tena nitarotolona zany dia mandehana ihany koa zany manao formation amin'ny resaka science politique amin'ny internet nge fa misy an'izany karazana formation zany ny hoe mbefa goekatitra koa moa zany manina moa zany ireo lohandohan'ny mpisorona tamin'ny génération Z reo raha ohatra ka mba omena formation science politique da mba ataotsika hoe mandritry ny enim-bolana na ohatraohatran'izany tsy nisy nahay tatana an'io avy any ekibondreniny zany tsisy nahay politika tany ekibondreniny fa ny fitiavan-tanindrazana no tena zava-dehibe ary ny hoe tokony zany hoe mihidy atrano mihitsy zany isika malagasy amin'izao fotoana izao fa tsy manaiky mihitsy zany ery avy any ivelany tsofotsofoka zany amin'izao afera izao ary ny adala matanjaka tonga de samborina satria rehefa namono olona ianao dia mendrika anao nio samborina sy gadraina satria hamono anareo ange hamono atsika ny adala matanjaka aiza retsika zany zay zany no afatra hoe omeko aza manaiky ho intimideny izaniza izany hoe raha tsy mpanao politika efa zadraraha nge tsy afaka mitondra ka nisy zavatra nandroso ve teo tamin'ny mpanao politika zadraraha teo tsy nameny posiny daholo ve nataon'ny mpanao politika zadraraha teo aza manaiky intimidena amin'izany fa hainao foana mitondra an'io rehefa hoe ao anatin'ny fitiavana sy ny hoe ny tanjona de Madagasikara afaka Madagasikara sambatra ka pour l'instant zany atao veloha zany ze hoe zavatra rehetra azo atao ao an-tanànao ao toeranao zany aza mandray io angetsika hoe raisy ny volany fa volana dala raha vao mandray vola ianao na avitaiza na tamin'olona dala na tamin'olo-kendry de miangaze anao zay engagementanao zay raha vao hoe ianao surtout nandray volana vazaha zany ianao tsy amelany amin'izany zay nge no mbola mahalasa dala an'ireo adala matanjaka ireo satria tsy amelany vazaha efa nanao pacte taminy efa nandray vola be taminy sy amelany fa karaha vasiny hoe tsy maintsy arodano io fanjakana io miverena eo anao Rajoelina zany nge ny pression mahazo an'ireo olona reo ataoka mila zany isika rehetra izay hoe conscient tonga saina fa tokony ho tompony Madagasikara ho maso mandidy hanana ny faleovan-tena izy isitraka ny arenam-pirenena rehetra zany arovy aloha zany io colonel Mikael io izay aloha zany no azoko ambara atsika rehetra ka tena virazy io satria raha vao resy amin'ity zany ny malagasy raha vao resy amin'ity zany colonel Mikael ka hiverina ny tarika Rajoelina sy ny fironkony de vita tanteraka ny atao hoe malagasy fa vonon'ireo eo daholy ny malagasy tsy misy mahazo miteny itsony ary de ampidiriny daholy ny vahiny anjakazaka eo zany hanorom-ponenana eo satria efa samy mahay molotra any amin'ny misy azy any daholy nge
efa tena hoe sauve-qui-peut zao situation am'izao fotoana zao crise mondiale zao. Donc izy zany hanorim-ponenana ao Madagasikara satria ao zany ny olona mbola azo ny rebirebena. De ny malagasy tena malagasy dia ho faty sy kelikely eo, ho faty sy kelikely eo de izy am'izay no hanjaka ao amin'ny tanysika. Sahala amin'ny hanange io projet ataony zareo io hoe sahala amin'ny Indienne d'Amérique. Ny Indienne d'Amérique izay novonoina teo amin'ny taniny zany de nakisaka tany amin'ny réserve. Izy ara zany mbola omena bien-être social ara zany ny Indienne d'Amérique. Fa ty nge tena hoe vonoina kitsirano zao. Ka eritrereto ry malagasy, eritrereto fa tsy mbola afaka hiteny aho hoe ny colonel Mikael ve no Moïse, fa ny zavatra ataony eo no ahitantsika na izy no Moïse na tsia. Ka atomboy amin'ny fampisondrotana ny farim-piainan'ny vahoaka aloha zany, eo amin'ny resaka sosialy aloha zany ny zavatra rehetra alefaso any amin'ny fanovàn-drafitra mba ho arofanina ho anao, mba hampatanjatanjaka ny fototra iangana. Satria raha vao tsy matanjaka ny fototra iangana dia ianao ihany koa ny fiteran'ny rafitra izay misy eo. Ka trafika ianao me mahery torohevitra ny ahy ho atsika rehetra mpiray tanindrazana, rehefa mbola manana ny hery sy ny tanjaka izay ahafahana manoro hevitra ny mpiray tanindrazana ny tena, dia atao atolotra amin'ny fo feno fitiavana sy ny fitiavan-tanindrazana. Tsy misy intereko manokana, tsisy intereko manokana mihitsy ny émission rehetra izay ataoko eto, fa afaka manao interprétation amin'izay interprétation rehetra tianareo interprétena ahy. Manohy maneo an'ireny karazana danse aérobika sy ny exercice amin'ny endriny maro samihafa ireny aho amin'ny mampitsabo ahy. Tadidio fa ny namorona ny danse aérobika ane dokotera. Zany dokotera Kennedy zany no namorona ny danse aérobika. Fa Jane Fonda, ilay actrice malaza amerikana, no namorona ny workout. Izany hoe mitovitovy ihany ireo izany. De Jane Fonda no mpanentana izany ny amerikana amin'ny workout satria inona ny antony? Be de be ny aretina toy ny diabète, ny hypertension artérielle, ny obésité, ny accident vasculaire, ny cancer, ny dépression nerveuse. Ireo zany aretina izay tena mamely ny population amin'izao fotoana izao satria tsy mihetsika ny olona izany. Misy consommation d'aliments betsaka, indrindrandrindra ny aliments industrialisés izany, reny hanina bifotsy sy ny sisa ireny. Misy ny surconsommation an'ireny, mihinana be loatra an'ireny ny olona nefa tsy mihetsika firy zany izay hoe manary ny zavatra tsy metimety na ny déchet ao amin'ny taovan'olombelona izany. Dia entanina ny olona izany mba hihetsika. Izay no tena bazin'izany. Izany hoe ampidiriny ao anatin'ny fomba fiainany mihitsy izany ny fanetseham-batana. Ka fanetseham-batana izay hoe mba mitarika fahafinaretana ho an'ilay olona mpanao azy izany ny fanetseham-batana izay ataony. Fa tsy hoe zavatra ampiferinayina azy izany ny anao an'ilay fanetseham-batana izany satria roatra ianao mandihy sady miaino hira dia misy ane ny fitenenana hoe asa tao akira toy ny vita tsy natao.
mihetsika ianao zany a sady ilay mozika sy ny dihy zany a mampihetsiketsika ihany koa zany a ny sérotonine na ny hormone du bonheur ao anatin'ny cerveautsika ao zany a dia miteraka karazana hoe fafinaretana ho aninao zany a ny manetsika vatana ary mitaiza ihany koa ny toe-tsaina satria azadiny ry malagasy fa satria matoa betsaka ny mandray zava-mahadomelina ny misotro toaka de satria io zany a no entin'ilay olona andeha stimuleny ny motivationany. Tsy manana motivation, tsy manana énergie zany a ny olona anankiray a anao zavatra anatotosa ny fiainana andavanandro a satria tsy manana base solide izy zany amin'ny fitaizan'ny vatany. Fitaizana vatana izay tena mahomby ary maharitra ary atokisana dia ny finanana amin'ny sakafo ara-pahasalamana, ny fruits sy ny légumes ary ireo zavatra natoraly, ny fanaovana ny fanatanjahantena ary ny fampitoniana ny saina. Ny fampitoniana ny saina dia na ireny fivavahana ireny, na ny méditation, ny développement personnel izay manampy anao hanana ny raisonnement matanjaka ao aminao, ny amin'ny hoe inona ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana, inona ny stratégianao hoentinao anatratraranao an'izay tanjona tianao tratrarina izay, aiza ny hery sy tanjakinao manoloana ny zavatra izay tadiavinao. Satria rehefa tsy manana an'izay tombatombana rehetra izay sy ny hoe inona ny talentanao, aiza ny opportunité, satria ny opportunité dia ao anatin'ny farany hitan-tsaina no ahafahanao ny détecter ny opportunité manoloana anao, satria mety misy ange ny opportunité manoloana anao fa tsy niraisinao satria tsy naranitra ny sainao tamin'ny fotoana nandalovany teo. Ka efa misy ihany zany aloha ny effet izay mandeha any amin'ny jeune zany, satria ny fanitanana eo amin'ny développement personnel ange no nahatonga ny jeune déterminé hitaky ny zony, hitaky fiainana, hitady fiainana tsaratsara kokoa, tsy manakana mihitsy ny fivavahana sy ny finoana an'Andriamanitra zany. Satria mbola misy discussion be koa mantsy zany amin'ny hoe resaka fivavahana sy ny hoe resaka fivavahana ve sa finoana nentim-paharazana sa ataoko angamba fa ny fanavotana ny tanidrasana no tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Na mpivavaka ianao, na mpitondra nentim-paharazana, fomba nentim-paharazana, ny zava-dehibe amin'izao fotoana izao dia ny fanavotana ny tanidrasana. Ka toy izay sy toy izay no azoko natolotra anareo zany raha ny hoe ny aty izay atrehana amin'izao fotoana izao, ary tsy tokony misaratsara ka fa tokony hoe ny tanjona zany dia Madagasikara afaka, Madagasikara sambatra ary Madagasikara ho an'ny malagasy, ary samby mba mahazo tombontsoa daholo na ny any avaratra, na ny any atsimo, na ny avy any andrefana, na ny avy any atsinana, na ny avy ao afovoantany, dia samby mba mahazo tombontsoa daholo. Fa satria raha vao mbola hisaratsaraka indray sika izany fa hoe misy koa ny laza fa izahay ihany no tokony ho tompon'ity Madagasikara ty, izahay no tokony hanana ny avantage rehetra satria izahay no efa eto aminay eto daholo, eto am-pelatananay daholo ny pouvoir sy ny institution. Raha vao mbola izahay aloha zany, raha vao mbola fifanambaniana zany no ataontsika eo de rava io tolo io. Ka dia miraro soa ny malagasy rehetra mba haniratra sy hahiratra ny saina zany amin'izao fotoana izao, fa tolona goavana
izay hiatrehana ny mpanjanaka izao fotoana izao. Veloma tompoko.